Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Raha iverina ianao ry Israely hoy Jehova, dia ho amiko no iverenanao. Ary raha naisotra ny fahavetavetanao tsy hoe ho imasoko ianao, dia tsy hivezivezy fona. Amen. Ivavaka isika. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, miankohaka manoloana ny fahamasinanao sy ny fahalebiazanao amin'izao fotoana izao izay tsirere avy. Misaotra anao ary midera ny fahatsaranao. Mamela ny elokay mamindrafo aminay. Sasao amin'ny ranao madio Jesosy, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Omeo anay ny fanahinao masina, ampahery anay, hanoro lalana anay, hanitsy ny dianay indray amin'ny tian'io ity. Mitenena mpamonjy, mitenena araka ny fombanao. Vonina indray anao, izahay. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Hoe ny lohateny ny fampahirezana amin'itian'io ity. Miverena fa vonina handray antsika ny tompontsika. Ho jerentsika ary ny filazantsara ny Kristy Jesosy araka i Lioka. Lioka 5:20 andininy ny faha 1:20 ka hatramin'ny faha 4:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandriny tamin'indrainy, raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy, dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangoniny ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany ary dia nirahiny tany antsahany hiandry-kisoa. Ary satriny hameno ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karaman'ny raiko manankanina be dia be, fa izao kosa maty mosary eto. Iainga aho, dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho, dia niainga izy ka nankany amin-drainy. Fa raha mbola lavitra izy, dia tazan-drainy ka onena azy izy ka niazakazaka dia namihana ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilainy hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary eto aty ny zanak'omby nafahy ka vonoy ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty ka velona indray ary efa very fahita indray. Dia nifaly izy rehetra. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsy zoviana amintsika ny tantaran'ilay zanak'adala. Tantara mampihetsi-po tokoa. Ny efim-panahy raketiny araka ny mahafanoarana azy dia lalina, nefa mazava ka samy afaka hitsetra izany fampianarana izany. Ny tsirony satria dia na ny kely na ny lehibe dia mankafy tokoa an'izao tantara izao. Ny mahazanak'Andriamanitra antsika na dia mpanota aza isika, izany ny foto-kevitra ambarany ary voafitina eo amin'ny 420 manao hoe, ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very ka hita indray.
Tantara manambara ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota. Izao tantara izao. Raintsika mantsy Andriamanitra. Izany ny fototra ny fampianaran'i Jesosy ny amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Ka tena filazantsara sy teny soa mahafaly izany ho antsika izay mpanota. Raintsika Andriamanitra hoy aho. Ka antsika avokoa izay rehetra ananany saingy isika ry havana no sarotiana ary de malailay finosina toy ny fary ka nandao an'izao Andriamanitra izao. Zanak'Andriamanitra manan-karena amin'ny fitiavana sy famindram-po tokoa isika. Ka nizarany izany are-panahy nananany izany. Nefa ry havana, indrisy fanolavintsika tamin'ny fiveloman-dratsy izany ka natakalontsika inona? Natakalontsika ny fitiavan-tena sy ny filan'ny-nofo izay samy fivelomana sandoka. Io harena sandoka io no imatimatesany maro amin'izao fotoana izao ka miteraka ady. Dia adi-pirenena sy ny samy hafa volokoditra ary adi-pianakaviana, eny ady any am-piangonana koa aza. Dia inona no zavatra miseho? Mosarem-piadanana mafy ny tany rehetra. Ka maro no miankina amin'ny tompon-tany, dia tsy iza tsy akory izany fa i Satana. Ka nirahiny hiandriko soa. Satria nahoana? Satria de mitaiza devoly ao anaty. Io no fahaverezana mahatonga fahafatesana ry havana. Ilay zanak'Andriamanitra nomeny, notendreny ho mpanjakan'ny zavaboary tahaka azy araka ny voalazan'i Genesisy 1:7 manao hoe mameno ny tany ka mampanompo azy. Nanjary inona ny hafarany? Nirorombitana ka nanjary andevo ny androko soa izay fady ny zanak'Andriamanitra. Dia inona ny hafarany? Mosarem-piadanana ka dia nanompo nofo ny akohaka amin'ny sampy ary dia nandevozin'ny vola aman-karena. Tsarovy ry havana. Ny sombonain'Andriamanitra nivelona tamin'ny tenin'ny fiainana dia ny tenin'ny fiainana mandrakizay dia tsy mba ho velon'ny mofon'ny tany na oviana na oviana. Koa havako saino ary sao dia fanahy maty mosary no milevina ao anatintsika. Zanak'Andriamanitra nefa isika ka mbola tiany ary de tena tiany tokoa. Fa inona moa no tiany olona mihoatra noho ny zanany? Tian'Andriamanitra tokoa isika ry havana noho ny fitiavan'ny olona ny zanany. Tena tiany isika araka ny voalaza any amin'ny Matteo 7:12 manao hoe koa raha ianareo na dia ratsy aza malala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra. Tiany isika ry havana ka navelany hiara-ny fahoriana vokatry ny ota. Mba haninona? Mba ho manazy ka hanembona an'izao Andriamanitra efa vahantsika izao. Tahaka ny nataon'ilay zanakadala eto hoe indrisy maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be, fa izao kosa maty mosary eto. Araka ny 7:12. Tena tiany tokoa isika ka mbola omeny ny teniny izay vakiana sy toriana isam-potoana sady mbola anirany ihany koa ny fanahy masina hibitsika amintsika mba haninona ry havana? Hampody ny saintsika sy hibebahantsika mafy. Araka ny 7:12 ka hatramin'ny 7:20 manao hoe ary raha nody ozy ny sainy dia hoy izy hiainga aho
dia hody any amin'ny raiko. Koa firy amintsika izao ary, no efa nodi-saina ka nibebaka marina. Ianao mahalala, izaho mahalala. Tiany loatra tokoa isika, ka raha mbola lavitra aza, ka tsy mbola nateraka indray, sady mbola mpanota, dia natazana antsika Jesosy, ka niazakazaka izy, namela ny elontsika tamin'ny soloany antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary namihina ny vosontsika sady nanoroka antsika tamin'ny fitiavana mahagaga izy, na dia mbola masiso ny ota aza isika, araka ny 2:20. Izany ny tena fitiavana. Izany ny tena fitiavana avako ka eritrereto tsara. Tiany tokoa isika, ka no avaoziny na ny fo na ny toetra ivelany, dia inona no nataony? Ny akanjo maloto ny ota avy amin'ny devoly, nosoloan'i Jesosy fahamarinana. Ny tanana maloto ny ra no ny ady, nasiany peratry ny fanaovana asa soa, ary ny tongo bakivaky nandrevorevo ny fotaky ny fanaovan-dratsy, no kiraroy ny fandehanana hitory ny filazantsara. Izany nahatonga ny Isaia raha nahatazana dia milaza hoe akory ny hatsarany tongony mitondra teny soa mafaly sady mitory fiadanana. Ry havako malala, efa mba anisany nohavaozina, tena nohavaozina tokoa va izaho sy ianao. Tiany fatratra isika, ka na dia tondroin'ny olona molotra aza noho ny hamaroa ny ota vitantsika, dia izao no tsarovy anehoany fitiavana ambony indrindra, ka fety sy fifaliana lehibe no andraisany antsika raha miverina aminy tokoa. Fa ny fotoritory sy mangorakoraka mantsy tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Azany nahatonga ny 7:20 sy 4:20 eto hoe nilaza tahaka an'izao, aoka isika hifaly dia nifaly izy. Engany isika rehetra izao mba hifaliany lanitra sy ny fiangonana ety an-tany, satria samy maniry ho tody ao an-tranony iray tokoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay efa mamboatra toerana tsara indrindra ho antsika indray andro miala amin'izao tany izao tsika. Hoy tokoa izy hoe izay toerako no itoeranareo. Ho azy irery anie ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiverenana amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, fa vonina handray antsika ny tompontsika. Halleluja, amen. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, endre ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra amin'ny teninao, misaotra amin'ny filazantsaranao mamerina na isan'andro amin'ny fahamarinanao. Mamindra fo kami antra Jesosy, raha matetika izahay ivelan'ny vala. Anio kosa na eno ny teninao, ka sio ny fovatonay mba hiverinao aminao, fa izay manantona anao mantsy tsy mba misy olavinao. Misaotra Tompo amin'ny teninao, tahiony tsirairay avy ary amin'ny tian'io ity Tompo, ary dia tanterao aminy ny tsodraninao masina manao hoe hitahy antsika ny Jehova ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehova ka hamindra fo amintsika, hanandratra ny tavany amintsika lalandavany Jehova ka hanome antsika tokoa ny fiadanana. Eny, hoy tokoa ny tenin'ny Tompo hoe miverena ianareo ry zaza-piodina, fa hositraniko ny fiodinanareo. Mankasitraka Jesosy eo, ho anao ny dera,
ho anao ny haja, ho anao ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Hatramin'ny taloha indrindra izany, ankehitriny, ary mbola ho anao mandrakizay. Ho an'ny mpanomponao ny fiverenana, ny fibebahana. Eny, ny fitadiavana anao isanandro isanandro. Mankasitraka Jesosy io. Amen.